raha mivavaka ny fiteny tsy fantatra kozy dia ny fanahiko io ihany no mivavaka fa misaiko tsy mahavalina le relation amle le fanampekite fa ao anaty am'le fananasina jerevinareo tsara ny mpoly mazava tsara mihitsy ny mpoly hoe misy zava-pana ohatra zany misy poly ampitainy ny fanamasina atoany tena mahavariana tena toroko anao misy zavatra mesazy sarobidy ampitondrain'Andriamanitra azy iry ambany iry aza dia inindrimy faharoapolo jerevinareo tsara le toromaika ameny poly hoe tiandray efa somary mipita kelitsika atao midingana faharoa raha azo atao izy rahalahy izy azamba ho zaza ny fahalalana raha milolopody aoko ho zazabodo azy fa ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa raha manaraka nytiana ao anatytsika io zany dia zao napetraka Andriamanitra misy fanahy araky nambaratsika teo ary tsy vita ny fanahy ihany fa misy saina koa ao misy saina ao mitadidy io azahoantsika miresaka io saina ao anatiny ao misy ndratsona hoe fihetsepo ao miainga ao anatiny ao koa le fanapa-kevitra io saina io tsy tian'Andriamanitra mihitsy io itona rery ny tenatsika sareo tsara zay raha vo io no mitondra ny tenatsika dia mivadika any amin'le hoe korintianina le aranofo ianao le kristianina aranofo tsarovy tsara zay io saina io zany dia tian'Andriamanitra manindry tena tsara io manoloana ny feo ny fanahy zany ry havana tena mila fanazara-teny zany dia voarentinao zany mba menara io mba miainy tsara io manendry teny ianao saina manendry teny ianao ilainao miain'ny feon'ny fanahy aminao miteny hoe mora be zany na hoe sarotra be zany zany no izy ala raha tsy te hilatsaka any amin'ny atao hoe kristianina ranofo anao mila mizatra ianao ny saina ao anatinao ao mila mizatra manendry teny fa raha tsy zany sahirana ianao misy zavatra tsy maintsy mikorotana kanefa tena ilain'Andriamanitra amin'ny saina itombo ndazao tenako anao reto tenin'Andriamanitra vitsivitsy atao Daniela misy teny ohatran'izao Daniela toko voalohany ato reto Daniela reto moa dia jiosy reto raha antsika manala jiosy babitany Babilôna na zanareo fa anisan'ny soratana kely izy efa dara eo zao no teny olindimy fa 7 hoe Daniela toko voalohany ary za tovy efa dara eo izy dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra fahalalana saina ny amin'ny taratasy jerevinareo tsara io le plasin'le saina ko anatsika dia tian'Andriamanitra koa Andriamanitra mihitsy mametraka an'io fa rene o tsy dia ntsipriany loatra tsy dia voalaza ato so manko misy olona le mieritreritra hoe za zany tena mivavaka dia lasa kosin'Andriamanitra avy zany dia milatsaka ato anaty atodoko atodolo ny lesona fa dia namatory aza dia oaiky fotsiny matematika tsy zany miverina foana am'le obolana toko faharoa hoe rakatsanao taka fikatsaka vola fotsy ianao tsy tian'Andriamanitra koa nefa zany hoe ny sainao zany lasa pokaty tsy tian'Andriamanitra zany ona ny vakitsika tamin'ny Korintana voalohany toko faharoa amin'ny fahalalana ao zay aoko tena lehilahy tokoa na tena vehivavy tokoa tsy mety mihitsy ny avana zany hoe kristianina nefa tena tsy malala nininy ohatra manampy miakely efa nisy ohatrany zavatra nantalokely tao amin'ny tele to mba tena nampy miavy izy ny filoham-pirenena maintototra voalohany dia ozy le mpamaly hoe Bill Clinton
tena raha kristianina aloha iny dia tena fahafambaraka faratao ny kristianina riavana tandremitsara korintianina voalohany toko faevatra amby folo andimy foroapolo mangatakalareo a jereo tsara eo amin'ny fahalalana ozy aoko tena tokoa mangataka atsika mba tsy omeheza ny olontsika ny kristianina mila miainy tsara ny feon'ny fanahy ary mila mitombo tsara ihany manome voninahitra n'Andriamanitra nataon'Andriamanitra mihitsika natsangan'Andriamanitra izy efa dary eto a jerevina roa taona zalahy nalefa tao mitesitena tao zalahy mivoaka tao izy be dehibe izy no tao a fa niaiky mihitsy ny mpanjaka hoe tena izy efa dary eto tena hafa zany ravana ny kristianina ary tsika ke mandeha am'izao tontolo zao hoe mijoro vavolombelona mizara zany ny fiainantsika kristianina ary zay hoe tena sarobidy mihitsy am'le hoe ny kristianina tokony tompo e satria tsika izara ny fatonavan'i Jesosy ry havana ao anatsika eo ino tsara hoe zavatra anakoreto mitondra aina aloha satria matytsika teo maty fanahy mitondra aina zany ny fidiran'i Jesosy ao anaty ary ny faharoa mitondra fahazavana zany no Jesosy ny fahazavana zao tontolo zao dia rehefa manaraka tokoa moa Jesosy rehefa mitoro teny rehefa mirehefa tena ny akamaroan'ny olona no mahisaina daholo mahisaina tsy azon'ny olona mihitsy nefa zavatra tsotra be any ake ny tenin'i Jesosy io le marako hoe ny olona araky ny fanahy kosa mampipita zava-panahy ny olona araky ny fanahy zay renonareo tsara ke masarobidy an'le hoe ny olona araky ny fanahy rehefa araky ny fanahy tsara ianao moramora koa mampipita zava-panahy fa renay zao ny tesy tanakarivo jereo votenanao rehefa ohatra ka zava-panahy ny ampitana kanefa tsy azonao mba mieritreretra zao dia mbola ao anatin'ny miarano foana io satria saika matetika ny saina no mibahana ny fahalalana fotsiny koa no mibahana ilo nambariko taminao tsy zany ilain'Andriamanitra tsika sady mitombo amin'ny ara-panahy ny fahafantarana zava-panahy ilain'Andriamanitra